Fahameraba-tsika tsy rariavindray atratsy talata maraina fa 24 volana aogositra ity no fahasavan'ny tompo aminao hatrany zay manaraka tsy tapaka ny fandraisan-ten'Andriamanitra eto tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina indray sika aloha indiratsika amin'izany nefa dia vavaka sika tompo tianay ao velom-pisaoranao zay ny amin'ny tompo-taona zay anananay ankehitriny miaraka aminao misaotra indrindra ray ao zay mitaonanay hatrany andinga ny teninao misaotra ny amin'ny tompo-taona ny tombonandro misaotra ihany koa fa dia miasa amin'ny fiainanay ianao ary tsy mamelanay petrapetra-poana fa manosika anay hatrany ho amin'ny fahamasinana bebe koa hatrany koa afoazy ny matory ankahirezy ny malemy ary aoka tsy ho verivery fotoana tokoa ny fotoananay tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitia ny akanto milaminy natiora ilaina amin'ny Joba 7:20 fa 5:20 ka hatramin'ny 7:20 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Iza moa no niady lalan-drano ho an'ny ranonorana mirotsaka be sy lalakale ho an'ny elatry ny kotrokorana andatsaka ranonorana ambonin'ny tany izay tsy toeran'ny olona dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba havonto ny efitra sy ny tany foana ary ampitsimoka ny ahitra vao mitsiry amen. Ilainanao ny fanorenan'ny tany namen'ny lanitra sy nametraka ny kintana ho eo amin'ny filaharany ilaina mpitafy ny tany tamin'ny karipetra velona ary nanomendrika tsara tamin'ny voninkazo tsara tarehy izay manana loko sy endrika samihafa no misintona ny zanany tia ny asa tanany amin'ny atsara tarehy tsotra sy milamina nanaingona ny fonenan'izy ireo teto tany. Nahoana moa ny tsy nataon'Andriamanitra volontany na volondavenona ny karipetra nanafiny ny tany nofidiny ny loko izay mampitony indrindra izay mora raisin'ny retsim-pandrindrindra endre mampaherin'ny fo sy mamelombelona ny fanahy reraka ny mijery ny tany izay mitafy ny fitafiny maitso mavana raha tsy eo izany dia ho feno vovoka ny rivotra ary ho toy ny efitra ny tany. Ny ahitra rehetra ny tsiry mamoiny sy ny voninkazo mamelana rehetra dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra izany ary tokony hampianatra lesona antsika mikasika ny finoana sy ny fahatokiana aminy. Mampitodika ny saintsika Kristy hijery ny atsara tarehy voajanahary ananany ireny ary manome toky antsika fa na ny fitafiana tsara indrindra ny mpanjaka lehibe indrindra eto amin'ity tany ity aza dia tsy manam-pitoviana amin'izay tafiny voninkazo tsotra indrindra. Asehoko eo atrehanao Kristy izay voaombo atolory azy ny fitiavana tsara indrindra ao am-ponao meo azy ny fahaizanao fa aza anie izany meo azy ny talenta entinao miasa sy mitaona ny hafa fa nampindramanao ho atsaraina ihany izany. Navelan'i Jesosy ny akanjom-piandrianany ny ala teo amin'ny seza fiandrianany izay maharitra mandraka izay izy ka nitafy maha olombelona ary noho ny amintsika dia nanjary mahanitra izy mba hahatonga antsika hanan-karena amin'ny alalan'ny fahantrany. Manan-karena vola ve? Manan-karena tany? Sa petrabola avy amin'ny banky? Tsia! Fa mba azahoantsika antoka ny hanana harena izay maharitra mandrakizay. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola misaotra anao izay manome zava-tsarobidy ho anay tokoa. Menao anay ny zavatra rehetra ireo mba hatsapanay indrindrandrindra fa lafo vidy koa izay ary olom-bo vidinao sady olom-bo afidinao koa ampitoera ho anay ny faharetana ary aoka ihany koa izay hitondra tena ho tahaka ny zanakao tokoa satria tena zanakao izay. Aminaran'i Jesosy amen. Saru vile
sepiaro